La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manultra hoanao ny vaovao. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny Akmila Antsirabe ireo manamboninahitra misy 520 ka ny vehivavy ny enina amin'ireo. Mitondra ny anarany Général de Brigade Andrianaivo Raymond ireo andian'ireo. Tonga nanatrika izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Fanamby lehibe apetraky ny eo anivon'ny Ministera ny Fanajariana-tany, toeram-pinena sy ny asa vaventy ny tsy fanekena ny kaboraraka sy ny fandanipoana ny volam-panjakana. Nitondra Ministera Fanazavana ihany koa ny mahakasika ny raha amin'ny solombavomboaka Naivo Raholdinina. Averina amin'ny lohan'ny tety androm-pampianarana izay nasimpanovana tamin'ny alalan'ny PSE. Izay no isan'ny nivoatra androany nandritry ny famindram-pahefana teo amin'ny Ministra Rotonta. Fokotany efatra sy enisoanarana sy ny mandidina ankehitriny no mitaraina sy mitondra faisana vokatry ny fahapotehan'ny ampa-andalana eny an-toerana. Mitaza-potsy ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ny antso nanadritry ny valovolana hoy ny se fokotany enisoanarana. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany aharitra 7 andro ny fisaonam-pirenena any Tunisie noho ny fahafatesan'ny filoha omaly. Noho izany nirosy ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Ny adedy ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny Akmila Antsirabe ireo manamboninahitra misy 520 ka vehivavy ny enina amin'ny ireo. Mitondra ny anaran'ny Général de Brigade Andrianaivo Raymond ireto andiany ireto. Tonga nanatrika izany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Fanadina. Mariky ny fanavoazana sy ny famerina ny asana, ny fanolorana ny saina vaovao fanevan'ny Akademia miaramila no nanokafany ny lanona raha miaramila androany teto Antsirabe. Ny saina voalohany izay efa tamin'ny taona 1997 no nanorana azy teto amin'ity Akmila ity. Nanolotra ny sabatra ho any andian'ny zandriny avy amin'ny Ombomanga ny andian'ny fahefapolo. Allô, Malassane, Sarge. Sabatra Général Raymond Andrianaivo no anarana entiny indray mihira fa efapolo na azy ny fandresena androany. Izay manandraikitra hitondra ny fandresena ho an'ny Malagasy ho ny filoha Repoblika Rajoelina Andry. Hiatrika asa ianareo manomboka eto, mitaky ny fahaiza-manao sy ny fahalalana ary ny rispo sy ny fandavatena izany. Izany no antony fiofanana no raisinareo sy ny ratovanareo teto amin'ity Akademia miaramila ity. No ratovanareo teto ny fitantanana, ny fiadidiana ary ny fitariana izay antenaiko fa namolavolana anareo tokoa ho mendrika izany toeram-boninahitra, mamanam-boninahitra anareo izany. Mirary famompiazana ho anareo aho amin'ny asa fanompoana miandry anareo ho an'ity tanindrazana mamitsika ity. Mba ho tena tandroka ary mivozona sy manda ary ny firenena sy ary ny tanàna ianareo izay nivoaka sy nahazo fandresena androany. Fantatrareo fa miandrandra ny folo alina ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo, indrindra amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tsisy izay tsy mahalala isika rehetra fa isan'ny lahara-pamehana ny fandrimpahalemana sy ny filaminana manerana ny nosy. Ny filohan'nda Malagasy izay manana andraikitra goavana sy eo amin'ny mahamariky ny fiandriana-pirenena ihany
fa eo amin'ny famerenana sy ny fametrahana ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena izay antoka lehibe ahafahantsika manatanteraka ny asa fampandrosoana ny firenena. Taorian'ny famindrana ny faneva teo amin'ny andian'ny fa-efapolo sy faha-raika amby efapolo nisy ny fanolorana galona eo an'ireo maraboninahitra vao nivoaka. Nisy ihany koa ny fitokana ny finoana repoblika ireo tranona sy mpanavaozana teo amin'ny nivon'ny akademia miaramila entina hanatsarana ny fiofanana sy hanavaozana izany. Trano famakiam-boky, trano filanonana sy ny grande salle d'honneur mitahiry ny tantara sy ny lazany akademia ireo no nasimpanavaozana ireo. Ezaka efa natomboka hatramin'ny nandraisana ny fitondrana ny filoha repoblika Rajoelina Andry ny amerena ny asan'ny folo alin-dà. Itoa natanteraka izany ny fanjakana ankehitriny. Nefa sortant ny akademia rehetrarehetra zany tokony misy fiofanana foana atao. Io mahita ny général mety misy insigne dia io insigne io midinihako tsara tao misy parachute izy io lasa insigne hoentana fotsiny ilay izy fa tsisy tsony ny fiofanana amin'izany. Zay ny teneniko hoe averitsika amin'ny toerana misy azy ny folo alin-dà. Zao zay sortant manomboka eto zay sortant manomboka androany zay sortant rehetrarehetra eto amin'ny akademia miaramila dia à la disposition azy zareo ny kaza mba hiofana mba ilatsaka ilinaina mba manana parachutiste maritsika satria zany ny marika tokony apetratsika eto amin'ny tantsika. Ny monsieur le ministre moa efa miteny teo efa zay ny zavatra ho ataotsika efa nanafatra parachute misa 5 ary anafatra ihany koa ny mpapiofana zay apiofana ny mpapiofana atsika dia tsika ihany mampiofana ny tenantsika rehefa avy eo amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ry folo alin-dà malagasy nataotsika lahara-pamena tokoa ny famerenana ny fandriampahalemana manerana ny nosy mba iaina ny vahoaka malagasy ao anatin'ny filaminana. Koa matoky aho fa hijory hatrany ianareo ho antoko ny firaisam-pirenena ka oloha laharana eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena ary koa ny fanandratana avo ny ampom-pirenena sy ny fitiava-tanindrazana. Vonina nompon'ny tanindrazana ny folo alin-dà raha nikan'ireo manamboninahitra andian'ny fa-efapolo androany miaraka amin'ny fanampiana goavana toy ny famatsiana ara-pitaovana azon'izy ireo nandritra n'izay enim-bolana izay. Afaka mirotsaka tanteraka amin'ny ady amin'ny asan-jolà hatramin'ny mahery vaika ny tafika ary mahafesy matianina amin'ny fanatosana ny adidiny araka ny fampisehoana ny fahaizana atao teo anivon'ny akmila androany. Fafanamby lehibe apetraky ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana amin'ny tany toeram-pinenana sy ny asa vaventy tsy fanankenan'ny gaboraraka sy ny fandaniana fahatan'ny volam-panjakana. Nitondran'ny ministera fanazavana ihany koa ny mahakasika ny raha amin'ny solomavim-boaka Naif Raoldina Henri Flora. Isan'ny fanamby apetraky ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ny fampiarana ny toromarika napetraky ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara amin'ny tsy fanankenany tsony ny gaboraraka sy ny fandanidanim-pona ny volam-panjakana kampiarina ny sazy ho an'izay tratra manao izany. Fepetra voalohany apetraky ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ny fametrahana fomba fiasa vaovao mifantoka amin'ny fiovana sy ny fanovana. Fomba fiasa vaovao no misy eo anivon'ity ministera ity ankehitriny. Raha ny mahakasika ny ministera fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy manokana dia ny resaka fanamboaran-dalana tsy manara-penitra tany sy aro-tany, ny fivarotana tamin'mpanjakana tsy ara-dalàna, fanotorana tany tsy misy fanorenana tsy ara-dalàna izay tsy misy ny raharaha teo aloha teo no tena ny fatohan'ny fanaraha-maso sy ny hetsika fanitsiana. Miova ny fomba fiasa amin'ny fitantanana ny tsenam-barotra ho an'ny fanamboarana, fikojakojana ary ny fanarenana ny fotodrafitrasa amin'ny lalana. Nasaina namerina ireo asa tsy lavorary mbola tao anatin'ny fehim-potoanan'ny antoka na délai de garantie ireo orinasa nanao fikojakojana lalana rehetra na teto Antananarivo na tany amin'ny faritany nanomboka ny
volana febroary 2024. Ny fanaraha-maso ny asa vita mba azahoana réception provisoire na réception définitive dia niova ihany koa ka misy mihitsy komity avy amin'ny ministera midiny ny fotony jery ny kalitao an'ny asa vita vao akatoavina izany réception izany. Nitondran'ny ministera fanazavana ihany koa androany natritra ny valandresaka ny fanaovana azy ireo tamin'ny mpanao gazety ny raharaha mahakasika ny olana misy ao amin'ny solombom-bahoaka Nevra Oldin. Ny fandraisana ny zavatra nolazain'ny solombavambahoaka dia angamba ray aloha nisy ny tany izay nalainy Akiriny teo Alarobia. Io tany io tany fanotan'ny travaux publics. Ary io tany io dia tonga dia nidirany Akiriny, tonga dia nifefeny ary tonga dia nanaovany trano tao anatiny. Fa zavatra fantatray fotsiny dia tsy ara-dalàna io zavatra io. Napetsona taty izy, tonga taty izy, nangatahany directeur général ny aménagement territoire taminy hoe aiza ny taratasy mahatompotany anao, aiza ny document izay any aminao milaza fa anao io tany io. Kanefa mbola nitohizany ihany le izy. Voatery zany nandray fepetra ministère avy amin'ny alalan'ny direction ny audit sy ny infrastructure ny inspection izay tonga dia naka ny fepetra ary tonga dia nametraka narahana daholo narahana ara-panjakana alohany anaovana zany satria netsona ny huissier nanaovana le selage ny toerana nidina zany nakatona le toerana mba tsy ahafaha miditra tsony. Etsy ankilany no mamafisiny teo anivon'ny ministera ihany koa fifa manomboka hitataratra ankehitriny niezaka atao malona ny fanatentarana ny asa misy toy ny famerena ny tanin'ny CG-Andalamahintsy ho amin'izy ireo. Eo ihany koa ny fiverena ny zaridaina Antaninarenina ho tanin'ny mpanjakana ary efa eo amin'ny ambaratonga pahefana maro ihany koa ny raharaha mahakasika ny resa-tany izay lasa ndolon-tsotra. Tsy ny eto Antananarivo ihany nefa izany fa efa misy andraka any amin'ny faritra maro toy ny famerena ny EPP centre ny Toliara, ao ihany koa ny tany Nosbe Elville. Fahita taratra nandritra ny fivorian'ny mpisehatra maro androany mahakasika ny tetikasa tatoma ny fahavononany ireo mpamatsy vola iray anjara amin'ny fanatanterahana ny tetikasa isan'ny tanjona ny ampitomboana ny arikarenina vokarina. Miantarandriana. Misokatra ny lalana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa tatoma araka ny fivoriana ny toto-tsain'androany izay nandraisan'ireo mpamatsy vola samihafa, fiarahamonim-pirenena sy ireo sehatra tsy miankina anjara. Maro ireo mpamatsy vola efa vonona amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Tratra ihany ny tanjona ary tao anatin'izany fivoriana izany dia efa hita taratra fa misy ny fahavononan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka ireo ny anampy amin'ny fanatanterahana ilay projet tatoma amin'ny ankapobeny. Izany hoe le fampiarana n'le drafo mpanajariany farana amin'le tanàn-dehibe anankiroa Tomasina sy Manodidina, Antananarivo sy Manodidina, ary le drafotra fanatsarana sy fanajariana ny toko hoe ny corridor économique Antananarivo Tomasina iny. Betsaka ny tetikasa lahara-pahamehana izay nivelabelarina tao ary nisy tonga-bidy avokoa ireo tetikasa nation sy natolotra an'zareo ireo dia anjaran'zareo zany ao anatin'izany zavatra any no mijery hoe aiza ho aiza amin'ireo zany no fanaraka amin'izay mety asa na programma izay tanterahan'zareo amin'ny fanohanana Madagasikara amin'ny fanatrehany ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Dia araka nolazaiko teo efa nisy naneo fahavononana izay isorana andreo satria amin'ny ankapobeny ireo olona efa naneo fahavononana andreo dia ireo mpiara-miombonantoka efa miara-miasa amintsika amin'izao fa mamatsy vola taka ny AFD zao fa betsaka ny projet efa rahantsika milala ho vadisany vola anatin'ny tanàn-dehibe indrindra fa ny tanàna Antananarivo takazany koa Banque Mondiale. Tsy Tomasina irery mipaika amin'ny fampandrosoana kabeny ity tetikasa ity. Ny fisian'ny fanatanterahana ny tatoma zany goavana dia goavana le tetikasa raha ny fanazavana tao zany dia ny
fiarina akapobe oentin'ireo le projet karaha tatao amin'ny akapobe reo dia eritreretina amin'ny taona 2013 any telopolo amby any mba 500 ny fiherikarena fahobe no vokarin'ireo projet tatao am'ireo reo tanteraka ka reo zany araka zany zavatra zany faritra telo zany mokatra 500 ny PIB dikan'izay mamelona ny faratra hafa donc zany ny fiatraikan'le programme zany sy le projet dia eran'ny Madagasikara satria ny entana tonga atao masina mandeha Tananarivo entina hoe misampana ny fizarana azy eraky ny faritra manontolo eto Madagasikara. Isan'ny tonga nanatrika ny fivoriana androany ohatra ireo teo anivon'ny banky iraisam-pirenena AFD ny vondrona Europeanina tafiditra tanteraka anatin'ny politika mpampandrosoana napetraky ny fitondram-panjakana ratsy ahivina ity tetikasa ity ary mandray anjara lehibe amin'ny fivoarana amin'ny toe-karen'i Madagasikara. Fa tsy maintsy erosaona manoloana ny olon-tanàna Antananarivo ny tetikasa Tanamasoandro. Io no hamahana ny fivangonan'ny mponina eto an-drenivohitra ary hitondrana fampandrosoana ny Grand Antananarivo. Yves Richard. Tsy azo hidivirana manoloana ny fivangongon'ny mponina eto an-drenivohitra sy ny fampandrosoana ny Grand Antananarivo ny tetikasa Tanamasoandro. Miroso ny tetikasa ka anatin'ny 5 taona ny fanamby napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny tanany dingana voalohany ahitana birao-panjakana sy ny maro hafa. Lehibe tsy maintsy tsara ny président dia ny tapany voalohany ny cœur du projet lui dia tsy maintsy vitatsika anatin'ny 5 taona. Efa tradolina nisy ao grande place publique ao Antananarivo sy olana Antananarivo andraisany olona be dehibe. Rehefa hoe sehatra misokatra amin'ny international resantsika ny centre d'exposition afahantsika manao an'ireny fampirantiana reny ataontsika ohatra ny film reny ataontsika Jean Forelo reny wow izy ny centre de conférence internationale ny académie nationale de sport de haut niveau zay anomezan-danja ny lafin'ny fanatanjahantena zay tondra an'izay ampom-pirenena zay ao anatin'izay. Anafaingana ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina ka samy azo tombony anatin'izany ny fanjakana malagasy sy ireo mpandraharaha. Anjaran'ny tsika zany dia mitady an'ireo efa tena mpandraharaha efa zadraharaha amin'io zany ahafahana hoe izay ato Madagasikara dia manana ny tetikasa Tanamasoandro dia ao anatin'ny tetikasa partenariat privé public zay efa mahazatra an'ireo dia ireto ny anay dia anjaranay zany mitady mivarotra an'izay hoe avianareo aty Madagasikara fa rehefa misy rafitra voalamina voarindra dia iry zareo rehefa avy eo mandinika dia tonga manao ny concrétisation l'izy. Ankoatra ny mahazava-dehibe ny tetikasa indrindra manoloana ny fitombon'ny mponina eto an-drenivohitra izay tombanana 9 tapitrisatra amin'ny taona 2024 hitondra fanatsarana amin'ny lafin'ny toe-karena ihany koa ny tetikasa. Tanàna Antananarivo dia 270 ny création de richesse na ny production totale manerana Madagasikara dia ny tanàna Antananarivo daholo no manao zay production zay. Ka raha ohatra ka isan'le ville nouvelle dia antenaina hiakatra hatrany amin'ny 60% zany no entin'ilay tanàna dia rehefa tratra zay 60% ny création de richesse zay dia ho tratratsika ilay taux de croissance économique zany farafakely ny 10% zay teneniko teo. Androany no tontosa teny Akatso ny famelabelarana na raha inady hevitra ny arahany mpandalina ny toe-karena eto Madagasikara sy ny mpanolo-tsaina manokany filohan'ny Repoblika misahana ny fanitarana ny tanàna. Fanontaniana folo lehibe no nivoaboasana tamin'izany ka namaliana ny loha FDB Tanamasoandro Raivo Réalité. Fa asa maro no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny tale général ny Bianco vaovao izay voatendry omaly ny fanatsarana ny asa efa natao teo aloha sy ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly izay ilana fanamafisana raha ny fanazavana azo Henri Florio. Voatendry omaly nadritra ny filan-kevitry ny ministra ny tale général ny Bianco vaovao izay asa mandritra ny 5 taona tsy azo ovana mitaky asa vetrany manoloana ireo raharaha mafana nisy tatoato izay mila ainga vaovao ny ady amin'ny kolikoly hoy ny mpahelalana nanaovana fanadediana ary tokony tohizana isan-tsarina hatrany ny ezaka efa nisy teo aloha. Hitantsika ihany koa fa dingana lavitra be ny fahavitan'ny tale généraly teo aloha ary tena hoe ny ampaka teo amin'ny fiainan'ny firenena
izany ezaka nataon'izany ny tare generaly vaovao moa zany raha tsika mahafantatra fa ampiasam-panjakana ambony ary efa manana traikefa amin'izany hoe ady amin'ny kolikoly izany ary everitsika fa tena hoe anoy an'izay dingadafo efa nataon'ny tare generaly teo aloha izy ary anatsara bebe kokoa ny fomba fiasa eo anivon'ny Bianco. Asa maro ihany koa nondrasan'ny vahoaka malagasy amin'ity tale generaly vaovao ity amin'izay ady amin'ny kolikoly izay eto anivon'ny firenena. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny fanambana apetraky ny filoha amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola. Ny zavatra anisan'ny tena dasan'ny vahoaka ihany koa moa zany ankoatran'ilay hoe fanenjehana dia ny fitaizana sy ny fanabeazana. Hitantsika ohatra fa eo anivon'ny tanora dia efa mametraka ny hiérarchie ny Bianco amin'izany hoe fanentanana sy fanabeazana. Andrandraina ihany koa zany ny anaparitana ny Bianco eny amin'ny district satria amin'izao moa izany dia mbola eo amin'ny renivohim-paritany dia heverina zany fa hiampaga eny amin'ny district maro samihafa zany ny Bianco mba ahafahana tena hoe isy miady amin'ny kolikoly. Ireo rehetra ireo moa zany dia manamarika ny ezaky ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola satria voaingana zao ny hitantsika ny fametrahana ny didy tsy volana mahakasika ny ataontsika hoe recouvrement des avoirs illicite ary mameno zany ny paikady izay efa napetraka ny fitondram-panjakana izay nilaza tamin'ny filan-kevitra minisitra voalohany fa tena hovaingohan-draharaha zany ny hoe ady amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola. Anisan'ny asa lehibe miandry ny tale generaly vaovao ity ny raharaha député 570 raha tokana veriny PAC na ny pôle anticorruption eny anivon'ny Bianco ny momba azy ireo noho ny tsy fampian'ny fanadihadiana lalina amin'ireo député ireo. Ireo to farany izay ahina ho nandray 50 tapitrisa ariary avy teny amin'ny hôtely iray lehibe teto an-drenivohitra ao ihany koa ireo raharaha maro samihafa. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny olana lalana eny Sonerana eny eo ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny station Shell Mahitsy. Rehefa avy ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir-à-bête. Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Averina amin'ny laony ny tete-andro mpampianarana izay nasimpanovana tamin'ny alalan'ny PSE. Izay no isan'ny nivoatra androany nandritry ny famindram-pahefana teo amin'ny minisitra Rototo Fanadidina. Isan'ny nahatonga fanakianana sy fitarainana avy amin'ny olom-pirenena indrindra ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fanovana nateraky ny tetikasa PSE izay nampitatra ny tety-andro mpampianarana eny anivon'ny fanabeazam-pirenena. Averina tsikelikely amin'ny laony izany manomboka amin'ny taom-pianarana 722 izao. Izany hoe ny volana oktobra 722 no hanomboka ny taom-pianarana vaovao raha ny fanazavana azo. Fanekena zany ny calendrier scolaire dia tsy atao lava be 5 trimestre fa hiverina amin'ny théorie. Efa neken'ny gouvernement izany fa averina amin'ny mahazatra satria
lavabe ny fotoana ianaran'ny mpianatra. Ankoatra izay, betsaka ihany koa ireo fanatsarana hoentina eny anivony ity ministera ity raha ny fanazavana azo hatrany. Politikan'ny ministera dia ny fanabeazana ho an'ny daholobe sy ny fampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana, indrindrandrindra ny fanatanterahana ny velorano ny filopirenena atao anivon'ny ministera. Izany dia mahakasika ny fanorenana trano sekoly manara-penitra, anao trano sekoly EPP manara-penitra, CG, lycée, centre agricole ary centre au métier de base manerana ny faritra ny ministera. Ankoatran'izay dia hoasiana tablio sy seza ao anatin'ireo trano sekoly izay ho atao. Hoanao fanadinam-panjakana izay hoatrehina tsy ela ny CPE dia hanomboka amin'ny 27 août dia hanome toromarika ny tompon'andraikitra rehetra hanaovana ny fanadinana tsy misy toromika na 0 erreur ny teny-tsotra mahalaza azy, efa milamina ny fanomanana rehetra dia afanaparitaka ny laza adina no sisa ho ataony antonivon'ny ministera fotoana izao. Ny eo amin'ny teknika dia efa ao anatin'ny fisafidianana ny laza adina dia mitovy manaraka izay ihany koa ny fandaminana ny tinambara zany vonina ny ministera amin'ny lafiny rehetra miatrika ny fanadinam-panjakana. Hisy ihany koa ny dinika hatao amin'ny fampidirana mpampianatra ho mpiasam-panjakana. Manodidina ny 540 eo eo ny tanjona ary voakasika amin'izany avokoa ireo rafitra rehetra ao anatin'ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika sy arakasa. Ireo rehetra ireo no fantatra nandritra ny famindra-pahefana teo amin'ny minisitra teo aloha sy vaovao eny anivony ity ministera ity izay nitotosana androany. Fatotosa io maraina io ihany koa teny fiadanana ny famindra-pahefana teo amin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teo aloha sy ny ministra vaovao. Natsipiriza izay teny Michel Arnardo. Misokajy maromaro ny asa no tanterahany ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny manome toerana Professeur Reto Fienena Felicité nandritry ny fotoam-piasany. Isan'izany ny fametrahana ireo filohan'ny université enina manerana ny Madagasikara, fametrahana fepitoana mazava amin'ny fandraisana ny vatsim-pianarana eny anivon'ny université, ny fanamafisana ny fahazon'ny mpianatry ny université ny Aterneto, fanamafisana ny fifampiresahana nentina ny tadiavana vahaolana maharitra, fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombina antoka isan-tsokajiny, fanombohana ny tetikasa fananganana université manara-penitra miisa 4 eto Madagasikara, ampahany ihany raha ny fanadiadiana natao. Je quitte la tête du ministère. Miala eto amin'ny ministera aho saingy mijanona hatrany ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, tontolo izay nampivoatra. Tamin'ny fotoana nandraisako ity ministera ity, isan'ny tanjona napetrako ny fanavaozana izay tontolon'ny fampianarana ambony izay. Inoko fa voataziko ny teniko ary tratra ny tanjoko. Seul juge. Etsy ankilany raha ny fanazavan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa vaovao. Betsaka ny efa vita ary hotohizana ny asa rehetra entina manatsara hatrany ny kalitaon'ny fampianarana ambony ary indrindra entina manatanteraka ny vina ny filohan'ny repoblika. Hotohizana ny asa ary ezaka ny anao mihoatra ny efa vita satria betsaka ny efa vita. Fantatra fa isan'ny olana eto anivon'ny ministera ny resaka paix sociale. Hotohizana ny fifampiresahana nisy tamin'ny CSS, ito ihany koa ny fitadiavana vahaolana ho an'ireo olana mbola tsy voava. Essayer d'aller encore plus loin. Tontosa io maraina io teny fiadanana ny fifamindra-pahefana teo amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teo aloha Professeur Reto Fienena Felicité sy ny ministra vaovao Professeur Blanche Richard. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fokontany efatra eny Sonerana sy ny manodidina ankehitriny mitondra faisana vokatry ny fahatapahany ampan-dalana eny an-toerana. Mitazapotsy ny commune Antananarivo manoloana ny antso natao nandritry ny valovolana hoy ny fokontany eny Sonerana. Yves Richard. Fiadanana troisième, Sonerana ndrefana sy atsinanana. Zakany tserany aina ny poniny eny an-toerana nandritra ny valovolana. Nampity an'ity ampan-dalana eto Sonerana ity. Ity zao tapaka dia le ary misesika be le embouteillage. Dia tena miteraka fahatarana be ho an'ny mpiasa rehetrarehetra mihitsy zany ity zavatra ity. Na sahirana le mitondra fiara. Fa ny tena vahaolana faran'izay nganda dia tokony mba atao io zavatra io.
satria ny lara-pamehana ingeny vahoaka. Tsy vita amin'ny manohitoina ny fifamovozana sy ny andavanandrom-piaina ny mponina ny soanirana ihany. Ny hitatra ny fampitehana ankehitriny ka iny iteradosa ho an'ireo mponina manodidina. Zay zany mipetraka ao ambany ao. Dia rehefa ao ambany ao dia matahotra indray zay hoe ho avy ilay fahavaratra. Dia ilay rika zany korina ny daholo tonga dia any an-tranonay dia manisy ilay vodi-trano. Dia tabe ao manko ny zazakely ao dia atahorana mihitsy hoe sao ho faty ao. Dia izay no mba hitarainanay zany hoe mba mangataka an'izay tompona andraikitra amin'ny lalana izay fa tsy andry anay ho faty foana vao hoe izay vao tonga eo. Raha tsy nitsahatra nanaitra ny komuna Antananarivo ny vokotany nandritra ny 7 volana, tsy hita ny fandraisana andraikitry ny komuna mandraka ankehitriny. Le asa zany no tsy mety tanteraka mihitsy raha namboarina tamin'le fampandrenesana tamin'ny voalohany fotsiny vao nisy le vaky be teo dia tsy nanao ohatran'io. Satria zay efa nanampy anjareo tonga dia mibarazinay ilay na dia tsy nahazo autorisation zay misy menmenina be hoe angano fokotany afaka manapaka lalana. Barazinay izy mba tsy andana satria ndeha misy camion mandeha misy inona nefa le lalana vaky hoe mety hiotsaka be raha vao hitsaka. Inona tokoa effectivement tena zao ny hafarany ny farany rehefa tsy ny eto Soanerana ihany. Lalana maro eto Andrenivohitra no tsy nahitana fandraisana andraikitry ny komuna nandritra ny fotoam-piasany. Ny famarotana ny sisin-dalana sy ny toeram-piantsonana ny fiarakodia. Raha tsy ilaza fa tsy nihetsa nosy be no hiazakazahana. Raha nantonona manoloana io ny komuna Antananarivo Renivohitra. Valiteny mahazatra ny tsy fandraisana ny mpanao gazety ny Gol TV. Fa ny taniana arak'izany no hoe iza no andrasan'ny komuna hanao ny asany sa hiandry ny ministera. Andray an-tanana ny fanamboarana ka hisafika ny asa tsy natao indray aveo. Fa hotohizana ny fitsinjovana ireo sokajin'olona marefo eto Andrenivohitra miverina ary itony fizarana sakafo mafana ho an'ireo tsy manan-kelofana eto Andrenivohitra. Yves Richard. Miady amin'ny anohanana isan'andro ny ankamaroan'olona tsy manan-kealofana eto Andrenivohitra. Sakafo tapakibo indroa anatin'ny 2 andro. Farafabetsany no hita amin'ny ataka amoron-dalana sy ny asa madinika. Maraina sy atandro ihany misakafo dia hariva tsy mihinana. Ohatr'izay foana mba rehefa mahitahita entana betsaka amin'ilay hoe visy tavoahangy plastika ireny dia mba misy sakafo hariva. Le mipetraka entana dia misy mameo vola dia vidanina mofo ho anazy hariva. Nidina nijery fotony zany ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiahiana Ara-Tsosialy omaly ka tsy manan-kealofana anjatony tamin'ny fatra maro teto Andrenivohitra no tolorana sakafo mafana. Hotohizany zany mandritra ny fotoanany atsika hoy ny Ministra tompona andraikitra. Fa tsy androany ihany akory ny anaovana an'ity action sociale ty fa izao ny atao hoe santatra am-bavarano. Fa parapatapitry ny ririnina mamirifiry ohatra ny natao tamin'ny herintaona dia miezaka mitsinjo amin'ny enti-manana kely ananan'ny ministera mba hitsinjovana an'ireto mpiarabelona izay miaina anatin'ny hirifiry nefa matory mandry fotsy. Tsy hijanona amin'izao ny fanohanana ny sokajin'olona marefo eto Madagasikara. Anatin'ny fitadiavana vahaolana maharitra hijerena azy ireo, indrindra ny tsy manan-kealofana ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiahiana Ara-Tsosialy ankehitriny, ka tanjona ny hanamavanana na hanafoanana ny fahantrana, anatin'ny vinany filohan'ny pirenena. Fanroso tamin'ny fanangonotsy ny androany ireo mpivarotra sy vondron'olona tsy manaiky ny fanondroenana tsena ao anatin'ny parkina izay ataon'ny komuna Antananarivo Renivohitra eny amin'ny tsenana Nosy-be. Tsy anaiky hatramin'ny faran'ny zava-misy izy ireo raha ny fanazavana azo. Mampiona Rakotoarson. Mitohy hatrany ny hetsika fanoherana ny fananganana tsena ao anatin'ny parkina eny amin'ny tsena Nosy-be. Androany Zoma niroso tamin'ny fanangonan-tsony ireo mpivarotra ireo ho fanamafisana ny fangatana izy ireo sady ihany koa ho fanairana ireo tompon'andraikitra manoloana ny jado nataon'ny komuna raha ny fanazavana azo teny an-toerana. Mitohy androany mitolona eto amin'ny tsena Nosy-be mikasika amin'ity fananganana foto-drafitrasa izay tsy ara-dalàna izay tsy eken'ny valiko satria zavatra mifono tsy ndry azo lena tanteraka satria tsy mba nisy famperana tsy mba misy zavatra mifampiresana tamin'ny mpivarotra teto Nosy-be zany na ny solotena mpivarotra. Misy koa nefa zany ireo solotena mpivarotra izay atao hoe délégué, tantanan'ny délégué izay mahazo tombontsoa manokana satria tsy mipoitra eto izy amin'izao fotoana izao tsy manazava inona ny zava-misy. Dia mpivarotra zany ho anay mpivarotra mihitsy nomorohatra zao miteny hoe tsy ekenay any famizana io foto-drafitrasa io. Zay zany midikana nataonay samitiany ity manangonao sy ny BDB zay dia ho alefanay any amin'ny tompona andraikitry ny komuna Antananarivo Renivohitra dia Madame le maire dia alefanay hatrany amin'ny ambaratonga ambony rehetrarehetra dia anateranay fitarainana avokoa ary indrindra
taratasy fanakanana an'izao fotodrafitrasa zay tsy tena hitraka zao. Tsy hijanona ny hetsika fitakiana raha tsy mihemitra amin'ny fanapahan-keviny ny komuna amin'ny fanaovana tsindry azo lena ny madinika ho iatrany ny fanazavana azo. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia mbola ahitana tsena tsy misy mpampiasa ny ao amin'ny tsena Nosy be ity, saingy ny eny amin'ny parkina no mahamaika an'ireo komuna hanorenana tsena hafa indray izay ho an'ny tombotsoan'olombitsy. Fansokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny station Shell eny Mahitsy manakaiky ny mpanjifa hatrany ny tanjona amin'izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Tanàna-kekezana vahoaka sy hanatsarana ny tolotra ho an'ny mpanjifa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny station Shell eny Mahitsy. Faharoa amby fitopolo ny tombontsoloka Shell ity nitokanana androany ity. C'est une collaboration continue entre nous pour le bien du pays, pour être à la proximité du consommateur, pour développer davantage la concurrence qui ne fera que du bien pour le consommateur et pour le peuple malgache. Tout pour que l'approvisionnement reste. Il n'y a pas de souci au niveau de l'approvisionnement. Comme partout dans le monde, il y a toujours des problèmes, que ce soit sur l'aspect logistique, que ce soit sur l'aspect approvisionnement ou supply ou quoi que ce soit. C'est une chaîne très complexe. C'est une chaîne très complexe où il y a plusieurs intervenants et c'est normal que parfois il y a un grincement au niveau de la chaîne. Mais vous inquiétez pas, on va le lubrifier, spécialement avec le lubrifiant Shell. Nanamafy ny tompona ndraikitra fa tsara ny kalitaon'ny vokatra amidy eny amin'ny station Shell rehetra. Faliana ho an'ny Vivo Energy Shell zany ny mampafantatra ny mpanjifa ny fisokafan'ny station service Shell Mahitsy eto amin'ny commune Mahitsy. Ho anay moa zany dia tsy kisendrasendra ny fisinay eto Mahitsy satria izay midika hoe Mahitsy mifanaraka ihany koa amin'ny sotoavina sy ny valeuran'ny Shell Vivo Energy zany izay zavatra izay ary ny fisinay eto ihany koa dia mba hisiny ny fifaninanana eto amin'ny ity commune ity mba hanomezana fahafaham-po ho an'ny mpanjifa ary eo zany amin'ny lafin'ny kalitao amin'izay zavatra tadiavin'ny zareo tsy eo amin'ny solika ihany fa misy ihany koa moa zany ny botika ny menaka izay azon'ny mpanjifa raisina eto amin'ny station Shell Mahitsy. Tiana mafisina fa faharoa amby fitopolo ny tombontsoloka Shell ny station Shell Mahitsy izay hitantsika eto androany. Isan'ny tolotra nomeny station Shell Mahitsy ohatra nanomboka androany ny carte prépayée Shell Petro Plus, tolotra izay ahafahana misitraka ireo tombontsoa samihafa amin'ny alalan'ity tombontsoloka ity. Lalao Nosy any Maurice kosa indray dia ireo tsara ho fantatra amin'ireo fifaninanana sy vokatra indray no tatehananao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Maro zao. Araka ny efa nioentina teto amin'ny fampahalalam-baovao, voalasan'ny makian'ny Madagasikara ny medaly volamena teo amin'ny taranja rugby. Taranja iray sanana nandrobaka medaly volamena voalohany ny baolina lavalava, lalaovin'olona 7 tamin'ny alalan'ny Makido Madagasikara. Tsy resy mihitsy amin'ny Makido Madagasikara tamin'ireo lalao rehetra nandraisany anjara, nandritra ity lalao Nosy ity. Resiny teo amin'ny famaranana ry zareo Réunionnais tamin'ny 17. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny 17 ny Makido Madagasikara. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ry zareo Réunionnais ka nahatonga baolina nentin-tanana izay nitokoana ny 7. Nirotsaka ny erika izay nanova ny lalao tanteraka satria tsy afaka nandrafitra fanafiana tsara intsony ny Maki ka lasa niaro tena fotsiny sisa. Ry zareo Mauriciana mpampiatrano no nandrobaka ny medaly volafotsy rehefa nandresan'ny Mayotte tamin'ny 2022. Tafita tamin'ny famarana avokoa na ny lehilahy na ny vehivavy teo amin'ny taranja ity, teo amin'ny taranja volleyball sokajy lahy sy vavy. Ry zareo Réunionnais no resitsika teo amin'ny manasadalana tamin'ny 7-2. Seychelles kosa no resin'ny lehilahy teo amin'ny manasadalana tamin'ny 7-1. Raha mpitso sabotsy ny lalao famaranana ho an'ny taranja volleyball. Eo amin'ny taranja atletisme dimanjato sy arivo metatra, azon'ny Ramiandro Sombolatina ny medaly volamena, medaly alimo, azon'ny Rasoaniera Tefiarso Ana. Ny mikasika ny fibatana fonjam-by, ho an'ity taranja ity manokana dia tapitra ny fifaninanana ho azy ireo. Miendrim-piderana izy ireo satria nandrobaka medaly volamena betsaka indrindra tamin'ny fifaninanana ny lalao Nosy andiany 10 ary tsy nitsanga menatra nanoloana ireo firenena maro nandray anjara fa nampiseho ny fitiavan-tanindrazana sy ny ambo-pirenena.
raha iny fa 4 ny volana jolay iny ohatra dia ivania sitraikary mendrika ho an'ny vehivavy ary Claudio sy Sergio ho an'ny lehilahy no namarana ny fifaninanana ho antsika malagasy toy izao ny vokatra tamin'izany. Raha volon'ny Vania Eliza kategoria 64 kg nahazo medaly volamena roa, volafotsy iray. Raha Andriana Andrasana sitraky ny aina kategoria 64 kg nahazo medaly volamena iray, medaly volafotsy roa. Andriana Solomendrika kategoria 71 kg medaly alimo roa. Raha Andriana Varona Fanaitenana Claudio kategoria 80 kg medaly volamena 3, Sergio kategoria 96 kg medaly volafotsy roa ary medaly alimo iray. Misa 420 medaly volamena, 20 medaly volafotsy ary medaly alimo 4 ho an'ny taranja fibatana Fonjamby Azotsika. Raha ny isana medaly voaray farany dia mbola eo amin'ny laharana faharoa ny misy an'ny Madagasikara. 10 ny medaly azontsika ka 27 amin'ireo medaly volamena. Mbola Maurice no mitana laharana voalohany 17 ny medalyn'izy ireo ary La Réunion eo amin'ny laharana fahatelo 12 ny medaly volamena azon'izy ireo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soavamanitra dia velominy fodôly tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.